Aleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana vamalala no irana amintsika amin'ity fotoana androany ity a. Dia faly aho mahita anareo a izay tratran'ny eto indray amin'ity androany ity a. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino aravana malala fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Dia matoky sy mino koa fa tahin'Andriamanitra daholo tsika tafahoana soamatsara eto indray a amin'ity androany ity. Dia fifaliana ho amin'ny mahita anareo a, fifaliana ho amin'ny miarahaba anareo a. Tamin'ity androany ity raha Tojo Mikael niditra voalohany teto androany a. Tany tompo manokana raha Tojo a, Marie-Jo a, Razana Monika, Verselina, Bertsava, Tery Albenja, Marie-Jo, Razana Monika, Berta, Maolo Faly, Taty Sabrina, zay vao hitako teto a, tonga soa Taty Sabrina raha tsy diso a, Tery Albenja, dia Sandra Lalaina, Lantonirina, Ianitra Nirina, Erika Raka, Eugénie Marie, faly be mahita Eugénie Marie eto, Tojo Mikael, Koda Léonie, dia Olga Ranorosoa ihany koa, Sireme Lovely, tahiny tompo isika tsirairay avy, fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra, Laurence Rakoto Arso, Eliana, tahiny Jesosy daholo a. Dia tonga eto indray tsika eto amin'izao fivoriam-pianakaviana andro hariva izao a. Dia matoky aho fa hatramin'ny farany daholo a isika rehetrarehetra, tonga soa dia marety hatramin'ny farany a. Ifampiarahaba moa tsika, ifampahery ihany koa. Dia matoky sy mino aho fa tsy taka nidiranao teto nivoahanao eto raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto a. Dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra ny ahatongavanao eto a, fa misy raha ilan'ny tompo anao a. Dia samy tahin'Andriamanitra isika marety hatramin'ny farany. Adiny ray satsony hoe raha antsika eto a, Andolina Suzelle, Roly Anisha, Aimé Lovely, samby mbola tsy narabaiko teo, Andoandry, Jonathan, Eliana, dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Ifampahery tsika anatin'ny hira, toriteny, vavaka, famelabelarana, vavaka ho an'ny firenena. Dia matoky kosa fa ahery daholo tsika rehetrarehetra hialy eto. Mananafatra manokana ho anao Andriamanitra androany ka dia matoky aho fa ho tody any aminao a izany havatra izany. Ranabavy Rantanirina Marie Charline, faly be mahita anao a, avy any Madagasikara, Tsiry Amboaramiel, Aimé Manambotso, Tina Rakoto Arzaka, Elisa Tsiala, Mami Fleur, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Yama, Sandola, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Andao ary tsika aloha milohan'ny zavatra rehetra, andao aloha hivavaka tsika. Hivavaka tsika ho an'ny izao fandarana izao ka. Andao aloha ampandrosotsika ny anabavintsika Fleur. Anabavy Fleur no hivavaka ho an'ny fanomboana androany. Dia izy no ampandrosotsika eto androany hivavaka, hitondra vavaka izao fandarana izao. Tahiny tompo a, Ranabavy Fleur anao a ny fitenenana. Halleluia. Amen. Tahiny tompo paster, tahiny tompo sika rehetra, hiara hivavaka sika ary fanomboana fotoana. Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Tonga hisaotra sy hidera ankalaza ary hanome voninahitra anao indray izahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Saotranao izahay satria mbola notantananao sy novomenao ka tafavory eto indray izahay rehetrarehetra eto amin'izao fotoana izao, hanatanteraka ny vavaka fiombenana. Saotranao izahay satria mbola nomenao tombonandro fahavelomana fa mbola manompo anao. Mbola omenao fahasalamana toy izao izahay Andriamanitra izay tsirairay avy. Mbola noarovanao tamin'ny loza rehetra sy ny ratsy izay mety miseho amin'izao fiainana izao. Tsy ary voatanisanay Andriamanitra raha ny soa ataonao aminay, fa ny fantatray dia fahasavanao mbola mahatoy izao anay. Lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay Andriamanitra ka sandratra hiavy dia avy ny anaranao. Satria ianao Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga, lehibe sy masina indrindra ianao Andriamanitra. Eny na dia nanoloranao ny ain'ny zanakao, lahy tokana fotsiny aza ho anay, koa miankohaka sy mitsaoka anao izahay Andriamanitra. Saotranao koa izahay Jesosy tamin'ny nahafoizanao ny ainao teo ambony hazofijaliana mba hamonjena anay amin'ny fahotana rehetra izay vitanay. Koa ankehitriny izahay Jesosy dia mandalitra eo anatrehanao indray izahay, namelanay raha mbola misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny zavatra rehetra izay ataonay. Miovy amin'ny rahanao izay Jesosy izahay tsirairay avy mba homendrika eo anatrehanao. Satria ianao Jesosy no efa tomponay, tianay ianao Jesosy, tena tianay
ka ankatony teninao izahay hitandrina ny didinao. Ary ampianao isan'andro isan'andro izahay Jesosy ahay ahafantatra lalany sitraponao. Koa amin'izao fotoana izao Andriamanitra, mangataka ny fanahinao masina izahay hirotsaka eto amin'izao fotoana rehetra izao. Hiasa mahery aty aminay tsirairay avy mba hahazahoana indray sakafom-panahy sy hahazahoana hery sy tanjaka entinay hamakivaky ny alina sy ny tontolo andronay rahampitso. Ka aoka ianao mihitsy Andriamanitra no hametraka ny tena ambavan'ireo mpanomponao izay toro ny teninao eto. Ary izany teninao izany dia tena ho toy ny sabatra loha lele hipakany am-ponay tsirairay avy izay mihaino ny teninao. Ary ny fonay dia ho toy ny tany lonaka ny rian'ny teninao. Ka moza atao avoeny any am-ponay tsirairay avy izany teninao izany. Ary ny hira fiderana Andriamanitra dia aoka mba tena hamelombelona amin'ny fanahinay ihany koa. Ary ny vavaka izay ho ataonay rehetra dia mba ho tanteraka avokoa amin'ny anaranao Jesosy. Dia apetraka hifeno ampelantananao Jesosy izao fotoana rehetra izao. Ary ny devoly sy ny satana Jesosy rakofa amirahanao tsy hanakery sy hanapahefana eto amin'izao fotoana izao. Ary ny connexion-nay koa Jesosy dia rakofa amirahanao mba tena mba handeha tsara daholo. Saotra Jesosy eo amin'izany vavaka izany. Apetraka feno ampelantananao izany vavaka izany Jesosy eo. Voninahitra dia tongotra ho anao rehetra taloha ihany eo ary mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany vavaka izay matsiro nataon'ny rarabavintsika fleur izay dia tahiny tompo daholo tsika rehetra olo karaja mandimby Marijo Razana Monika Ansel Linda tahiny tompo anabavy Linda hitako mihitsy androany Rodine Marie Eugénie Marie dia efa teo koa dia tahiny tompo Noélie Fantou voavy resaka Mika Elina maholo falimo efanarabaiko teo ihany koa dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra mareta hatramin'ny farany zao ravana malala raha pitsotsika dia araka ny fandaharam-potoanatsika omany ny fianakaviana misy marary tsy salama za zao androany olona firy nandefa message anao hoe marary tahiny tompo anabavy tena mafy ny adiny Madagasikara tena mafy tsy mamendry fendra kory raha mitena zany fa tena mafy ary dia tena hoe betsaka ny olom-pantatra izay tena anatina tena antratranyio aretin'io fa mbola sahatsika foana miteny tahiny tompo ranabavy Caroline Razana Malala za zao andro avy nahitan'izany dia tonga soa ianao faly be zay mahitanao. Alleluia. Dia mareta hatramin'ny farany dia zao ry havana malala mila ny vavaka io isaky ny laribia io tsika atokantsika hivavahana toroteny zany sy ny vavaka dia atokantsika ampaherezantsika ny marary arovantsika ny tenantsika tsy ho arary anasitranana izay efa marary amerenana ny ainy izay efa tena hoe ambavahoana dia eto ny fianakaviana inviteo ny fianakaviana alefaso MP ny anaran'ny fianakaviana na ny anaranareo izay efa voany zany aretin'izany fa hotonontsika eto zany rapitso tsy voatery ny anarana sy ny fanampinanarana ka hoe fantatry ny olona eto anao tsy voatery zany fa le anarana fahanay mihitsy tena manonona ny anaranao eto anatrehan'Andriamanitra eto no mba tena ilaina dia tokava rapitso hiezaka tsika nomboka amin'ny 7 ora dia ifampivavaka tsika fa manana finoana fa amindra fo amintsika Andriamanitra zao no mba teneniko atsika raha hoentina mbavaka ianao za androany resaka tamin'ny olona maromaro tamin'ny alina dia zao ny azo no teniko amin'ny olona hitanao nareo marary reo tsy fahafatesana ny antony io fa Andriamanitra anararoatra n'izao tranga amin'seho zao hiantso ny olona ihany koa hiantso ararotin'Andriamanitra zany io anaovana antso fao be ho an'ny olona rehetrarehetra dia zao fotsiny teniko anareo Andriamanitra rehefa tonga tsika mibebaka eo aminy dia tena tsotra be Andriamanitra tena tsotra ary tena mahafinaritra ary tena rehefa tonga tsika eo aminy dia Andriamanitra mihitsy tena namena tahaka ny jaka aza ny fahotanareo tena vonin'Andriamanitra mbola hamotsy atsika tsirairay avy ka andao hivavaka andao hibebaka ianao rehetra izay resaka tamiko hatramin'ny alina ka hatramin'ny androany sy tao anatin'izay fotoana izay dia tsotra andao hibebaka fa fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra ny fanafodiny io na hevoka inona ianao na hisotro inona ianao na inona
ny tanan'andriamanitra afaka analanao anatin'io aretiny io ny tanan'andriamanitra afaka analan'io aretiny io amin'ny fiainanao ary tsotratranyio tsolo tsy hoe afaka kely de miverina fa zao andaotsika anao antiry ty a ila mety mbola tsy aminareo izy ty de angatahantsika ary anabavy soa meva andikandika ny teny hoe raha misy tsy haitsika mino fa ho haitsika daholo a fa ira avany avarabaratra izy ty ngambany de ataotsika zany izany hoe ianao nge andriamanitra tena tsotra ianao raha mibebaka tsika de tsotra amitsika andriamanitra tianao ve ho tsotra eo aminao andriamanitra tianao ve andriamanitra tena ho andriamanitra tsotra tsara fanahy tena mahafinatra ataotsika iverina ataotsika ibebaka nizaniza marary a fiveranao amin'andriamanitra no vahaolana io samita in'andriamanitra raha soenay Natalie me manambotso tahiny tompo daholo a izy koa mbola tsy voaravako ty itody raha onysoa Marie Gilda Elisa Tsiala efa narabaiko teo de tahiny tompo ary kotre kamaradiny Jesosy soa meva ndao ary a ataotsika ty raha mahafinaritra be ty a de samita ny andriamanitra aorina nytiry ty tsika iaraka amin'ny anabavitsika Roly Anisa avy any Allemagne hitondra ten'andriamanitra de mivelona eto ohatry ny mahazatra mamelabelatra ny ten'andriamanitra mahireza daholo azy halleluja zay kaiky anao hoe baba tsy mendrika no zanak'andriamanitra asika fona Jesosy a tsotra ianao raha mibebaka zay andriamanitra sotra Jesosy fanapakahery
Alleloia. Tsotra Andriamanitra raha mibebaka tsika. Alleloia. Tsika moa tsy amin'olombelona tsika no mibebaka fa amin'Andriamanitra. Mahafinaritra izany izy izany a. Ary matoky aho fa nakasika anareo iny hira iny. Mamy be ilay hira a. Dia nahatsiaronareo rehetra any avarabaratra any aho nahaino an'iny hira iny a. Betsaka moa nareo netiny avy any avarabaratra any ry anabavy Rodina, ry anabavy Maman Valtina, Berta, Soameva. Maromaro nareo netiny avy any avarabaratra any a. Dia nahafinaritra nahatsiaronareo manokana tamin'iny hira iny. Tena tsara ilay izy ary marina izany tononkalo izany. Tena tsotra izy rehefa mibebaka aminazy tsika. Alleloia. Tena tsotra izy rehefa tonga tsika hoe izaho Andriamanitra tena ity tena mibebaka aminao fa tsy netiny nataoko a. Dia tena hitanao fa tena hitsotra aminao ny tanan'Andriamanitra, hitsotra aminao ny fony a. Dia ho tain'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Izay no ela fa andao ary tsika hihaino tenin'Andriamanitra e. Tenin'Andriamanitra tahiny tompo rahalahy Rien Ravel dia Erika dia izy koa mbola vaovao tsisy akoa dia Adaska Patitsia dia Koda Leonia tonga soa daholo a. Dia misy Erika moa eto a. Misy Erika Raka, misy Sandrine Erika. Ilay Sandrine Erika ray angamba mbola tsy hitako eto tsisy. Vivo Perle a, Viviane tonga soa a. Efa voarabany any Ambavy Maolo Falia ianao a. Dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra. Alleloia. Eny ary. Ndao ary tsika anniversaire any Ambavy Maolo Falia. Lovely Tina androany misaotra Maolo Falia nampatsiaha. Lovely Tina anniversaire anao androany a. Dia nitsodrano moa mbola velona eto ihany a. Tena ho tahin'Andriamanitra anie ianao amin'izay rehetra ataonao a. Dia tanjozotra anaraka anao anie ny fahasoavan'Andriamanitra. Ero lalana anao anie ny famindrampony a. Dia tena hoe hovokisany fahaelavelona ianao raha nabavy Lovely Tina a. Dia ho ela velona mandra-piavin'i Jesosy aza membotra mandrosoa hatrany a. Dia ho fifaliana ho an'ny ankohonanao ny fananana vehivavy mahery a. Tahaka anao faly koa izay manana anao eto a. Dia manao fety sambatra nareo mianakavy kely. Dia ho tahin'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Alleloia. Tena nandona fo mihitsy ilay hira anabavy Elisa Tsiala. Ndao ary a. Tsotra ianao ny titrany iny raha mila mijery an'iny hira iny nareo any amin'ny YouTube a. Tsotra ianao a. Misy version anankiroa izy iny a. Dia iny no nataontsika. Eny ary. Izay no ela fa andao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Anabavy Roly Anisa hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany a. Tahiny tompo a ranabavy a Roly a anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tsika rehetra. Miara-mamaky sy ihany ny teny voalazan'ny soratra masina izy a. Ny teny izy vakintsika dia hitanareo ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôla voalohany a dia ny 5 izany a sy ny 120. Ny soramandry eo ambony dia mivaky toy izao. Fitarihan-teny sy filazana ny fanafaran'i Jesosy ny mpianany sy ny sarahany taminy raha niakatra ho any an-danitra. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy. Indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galaliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Izany teny izany ny havana dia manambara ny niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy dia gaga ny mpianatra. Nefa ny mpianatra efa nilazan'i Jesosy Kristy hoe ho avy indray izy dia hiverina eo amin'ny mpianatra. Rehefa miverina tao amin'ny mpianatra izy ry havana dia nanambara ny fiverenana. Dia rehefa avy eo izy ry havana niakatra tany an-danitra. Rehefa niakatra tany an-danitra izy dia gaga sy talanjona ny mpianatra. Dia rehefa gaga sy talanjona ny mpianatra tao am-pijerena azy niakatra tany an-danitra dia
nisy roa lahy tonga izay ny akanjo fotsy teny anjely io izany a, izay nanambara tamin'ny zareo hoe iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Izany zafady, izany dia fanambarana tokoa nataony anjely tamin'ny mpianatra Jesosy fa i Jesosy dia mbola hiverina ary tena mbola hiverina fa ny anjelin'Andriamanitra dia tsy mandainga fa Jesosy tena mbola hiverina. Ary rehefa miverina Jesosy amin'izany fotoana izany dia hitondra atsika zanak'olombelona izay ho voavonjy sy izay nanaraka azy, nanaraka ny teniny, nanaraka ny zavatra rehetra izay nampianariny sy nampitondrainareo mpianatra teto ambonin'ny tany ity. Ndendeo raha atsika izany teny izany no jerentsika ao amin'ny Jaona. Ao amin'ny Jaona izany jerentsika Jaona toko fa 7:10. Hitantsika koa izany ao amin'ny Jaona toko fa 7:10 andimy voalohany izay manambara hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Hitanareo amin'izany teny izany, ny anjely teo aloha dia efa nilaza fa mbola hiverina izy. Ary Jesosy efa niteny tamin'ny mpianatra hoe aza malahelo ny fonareo fa andeha ho any amin'ny rainy izy ho any an-danitra dia anamboatra fitoerana ho anareo. Mahafinaritra ange izany ry havana hoe anamboatra fitoerana Jesosy, anamboatra fitoerana tsy ho an'ny mpianatra irery ihany fa anamboatra fitoerana ho antsika rehetra. Koa izany ry havana tokony hiomana isika, tokony hiambina isika ary tokony tsika tsy hanao ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra sy mampalahelo an' Jesosy Kristy satria izy ilay tokana izay hamonjy atsika, izy ilay tokana natolotr'Andriamanitra hamonjy atsika zanak'olombelona, tsy izy afa-tsy izy ihany. Ka ny teny izay nafaparany ry havana sy ireo zavatra rehetra izay efa nambarana tato anatin'ny Baiboly dia tokony ho arahantsika atsaka sy andavana. Tokony tsy hanao ny asana eo amin'ny demoni atsika fa tokony hanaraka lalandava ny fandaharana izay ameny Jesosy Kristy atsika ary tokony tsika ry havana anaiky ny teny izay efa nambarana, tsy jangajanga, tsy hanao ny ratsy, tsy handainga, tsy hanaraka ny hevitry Satana. Mbola jerentsika koa nge ry havana raha ao amin'ny Lioka toko fa 12 ny 9:10 dia manambara toy izao indray izy ao hoe dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampoizinareo. Izany hoe amin'ny ora tsy ampoizintsika izany no mahatongavana dia izany no mahatonga azy mampiomana atsika ary izany no mahatonga atsika hoe miambena, miambina isan'andro itsika fa ho avy tokoa izy ary miambina mivavaka isan'andro. Aokantsika tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly ao am-potsika satria izy dia efa nampiomana atsika, satria izy dia efa niteny hoe ho avy izy ary tsy ampoizinareo ny ora hiaviany fa ho avy toy ny mpangalatra izy. Matoa misy ny mpiambina vavahady dia miambina ilay mpangalatra ary Jesosy Kristy eto tsy mpangalatra fa ho avy izy ho toy ny mpangalatra. Rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany raha ry havana dia angalatsika zanak'olombelona izy itsika izay nanaiky, itsika izay nandeha nanaraka ny fitiavana, itsika izay nandeha nanaraka ny torohevitra nataon'i Jesosy Kristy, isika izay tsy nandika ny didy volon'Andriamanitra, isika izay niambina lalandava tsy nanome toerana ny devoly tao am-potsika fa namela ny devoly ho any ariana ary raha tafiditra aminao ny devoly dia atoy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy hoe mialary devoly, mialary Satana, tsisy toerana ho anao atompoko. Jesosy Kristy ilay manjaka tompoko. Ny toeran'ny devoly dia midina any ambanin'ny ranomasina, rano lalina tsy hitanao noa. Fa i Jesosy Kristy no manjaka tompoko. Koa amin'izany ry havana diovy ny fo, diovy ny fontsika. Manana antsika fanetretena, manana antsika fitiavana.
ny fitiavana tokana ihany teny eo amin'i Jesosy Kristy ary ny lalana tokana teny eo aminy. Ny lalana sy ny fahamarinana tsisy afaka hamonjy atsika raha tsy Jesosy Kristy irery ihany. Amin'izany andro farany izany sao anenina lahy ianao, sao dia anenina ianao, fa amin'izao dia fa miambena ary miomana fa sao tojo ny fanenenana ianao ka hanao hoe tompo ity vonjeo nefa amin'izay izy dia tsy ahafantatra anao intsony ka hiteny hoe iza moa ianao, tsy mahafantatra anao a. Mbola jerentsika koa ny ry havana ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo a. Apokalipsy a toko fahatelo dia any amin'ny andininy ndrasy hoe apokalipsy toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo. Ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo dia manambara toy izao indray izy: ho avy fainganao tany mafy izay anananao mba tsisy hiaka ny satroboninahitra ao. Rehefa ho avy izy amin'izany fotoana izany a dia aoka isika amin'izao fotoana izao dia efa hitazona mafy ny satroboninahitra, hitazona mafy izay zavatra rehetra efa nanambarany Jesosy atsika, izay zavatra rehetra efa nambarany mpitory atsika, nambarany teny ny soratra masina sy nambaran'ireo io pastera io ny ry havana teny io pastera io ry havana dia teny fanambarana avy amin'ny Jesosy a. Ary Jesosy tsy handainga mihitsy a, koa ankehitriny manasa anao ary havana tandremo sao dia hisy aka ny satroboninahitra ao, fa ny satroboninahitra ao amin'ny Jesosy dia ny efa fanarahanao Jesosy manomboka an'io sy ho mandrakizay ary azariana tazono lalandava hatramin'ny taranaka ka faramandembonao. Izy izany taranaka sy faramandembonao izany anana toe-panahy, anana ny toe-tahaka anao ka hanaraka an'i Jesosy. Tsy satria ry havana itsika eto amin'ny fivavaka fiambenana no tsy ho tonga ao amin'ny fanokany lanitra, fa isika no hanaraka an'i Jesosy ka izany no tonga tsika miambra isak'alina amin'ny fivavaka fiambenana ity a. Ary itsika koa dia amin'ny andro alina ny ampiasana ianao na izy dia miambena na tsy eto amin'ny fivavaka fiambenana ihany dia miambena satria izany fiambenana izany no lalana tokana hiakarantsika eo amin'i Jesosy Kristy sy mahafaly ny fon'i Jesosy Kristy koa dia raisa ao am-ponao izany teny izany ry havana, teny atsipy eny an-tandrok'nyombo any am-pony malala izany ka dia raisa ao am-ponao izany ry havana, fa azariana fotsiny fa tazony fa Jesosy dia ho avy Jesosy ary miomana satria ho teny voalaza rehetra io ry havana dia teny manambara ny fiaviana io ary teny tsy mandainga io ry havana, fa efa miseho daholo ry havana zao ny zavatra rehetra ataon'ny Satana ka aza manome lalana Satana ao anatin'ny fonao ianao engany izany toetra ao am-pontsika rehetra ho tahinany ny teny ka hitondra soa sy fafinaretana ho antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no hitoriako an'izany eto. Alleluia, misaotra Jesosy eo, amen. Halleloia, soratsika an'Andriamanitra. Ohatrany misy feo ohatrany tsy dia heno ohatrany tsy haiko izay mahatonga zay na taty ohatrany tsy avy atinga mampahavany amin'ny mety avy any fa dia ilana tsiny ohatra misy somary tankina kely zay le feo dia avy eo ohatra mandeha indray dia ilana tsiny raha hoe avy aty le izy fa dia tsy haiko izay nahatonga an'izay, ilana tsiny indrindra. Misaotra azy tsika, halleloia. Amin'ny kafanam-po mihitsy no hitoriany raha nababitsika rolia an'izany teny izany, ary eto koa ny zanany maheno azy nabavimirana ary lala mandroso be neny sao na nabavimirana mandroso be neny dia ampaherezitsika neny fa ho lasa lavitra neny amin'izany fanaovana asan'Andriamanitra izany dia misaotra anareo rehetra mankasitraka azy, za koa mankasitraka anao ao anatin'ny adidy aman'andraikitra amin'ny maharen'ny mpianakaviananao dia vitanao ny anjaranao tonga ny fotoana hitorianao ny teny dia tonga ianao mamita ny adidinao sy ny asan'Andriamanitra. Ary dia za miteny anao hoe tsy ho verimaina koa ireny fikirezanao ainy ireny fa dia ho tahian'Andriamanitra ane ianao. Lantony irina mahevare mirana ary lala mama Valtina
dia zay ka mbola tsy voaravako teo a raha misy any ambony any dia hiary edy koa tahiny tompo a dia torak'izany koa izy koa mbola tsy voaravako teo fa voaravako tao ny ankoatr'izay ando andrimo efa narabaiko teo a Becky Rolande mbola tsy tiako teo a tahiny tompo ianao tonga soa dia tahak'izany koa ry anabavy Ansel Linda efa teo a tahiny tompo daholo ary RTCR zay vao hitako teo tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia zay ny tenin'Andriamanitra zay nentiny anabavintsika ary izy ity dia fanokafana nanokatra ny lalan'ny mpianatra teo amin'ny asan'Andriamanitra izy ity hanomboka no asan'Andriamanitra amin'izay ny mpianatra ary io fotoana io dia mitovitovy amin'izao fotoana iainantsika izao mihitsy alolohan'ny Pentecoste izy io dia eo amin'ilay atao hoe Ascension zany fiakaran'i Jesosy ka niaraka tamin'i Jesosy teo ny mpianatra dia nahazo hafatra faraparany izay tsy tampoka tamin'ny mpianatra ihany ilay hoe tena iny fa niainga Jesosy iny fa lasa Jesosy tsy hita intsony mihitsy na dia efa fantany ary hoe ho tonga amin'izay zavatra izay andiny fahavatra amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ary raha niara-niangona teo amin'i Jesosy dia namebetra azy tsy hala ao Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray baikon'Andriamanitra zany ny torolalan'Andriamanitra zany misy fotoantsika tsy mihetsika aloha misy fotoantsika te hihetsika be mihitsy eo amin'ny fiainantsika te hanao zavatra fa zao tsy voatery tsy hoe tsy voatery fa misy fotoana mihitsy tsika tena tsy mahanao hetsika aloha fa miandry ny fitarihan'Andriamanitra halleloia zava-dehibe ny fiarasana ny fitarihan'Andriamanitra ary Jesosy dia niteny hoe aza mbola mihetsikaetsika eo Jerosalema aloha aiza moa Jerosalema eo amin'ilay fanatrehan'Andriamanitra mbola tsy mandeha mitory aloha mbola tsy mandeha mivoaka aloha fa mbola tsy mihetsikaetsika eo mbola manovo hery ary miandry baikon'Andriamanitra miandry torolalan'Andriamanitra tsara be amintsika kristiana mihitsy tsy mandeha aloha fa miandry aloha halleloia za misaotra anao satria dia mandrisika azy reny hanao ny tsaratsara kokoa indray aorinao ka dia mankasitraka anareo izay mankasitraka azy dia tena Jesosy ny mpianatra tsy halala eo Jerosalema aloha fa hiandry ny teny fikasana rehefa nohetsika eo amin'ny fiainana rehefa misy dingana na ara-nofo zany na ara-panahy fa isika moa dia olona efa ara-panahy vady rehefa misy zavatra atao ohatra hoe projet atomboka na ohatra hoe misy zavatra mampisalasala na ohatra hoe misy fanapahan-kevitra ngezabe ho raisina ohatra izany dia izay mivady tsy manao any ohatra hoe andro lakalaka misy ohatra izany iny larolarobia dia raha mbola azo atao miandry an'ilay izy dia avelany amin'ny vady mihitsy aloha iny zavatra iny dia miandry an'io andro sabata io zay dia ao anaty sabata ao amin'izay entina mbavaka iny dia zay alahatr'Andriamanitra ao anatin'ny ao aorianany iny amin'izay zay zany le fanapahan-kevitra inona le tolotsaina anaty fotoam-bavaka anao mare tolotsaina hoe zao mazava ny sainao ohatra izao misy olana ianao ohatra indray andro ao anatin'ny herinandro za zao nisy zavatra ohatra izany nisy zavatra tsy maintsy nahatrehako izay dia afaka nifidy an'ilay andro hiatrehana an'ilay izy dia zany teny hoe alao amin'ny latsinainy fa tsy amin'ny zoma azy na nasoa zany hoe zoma na latsinainy dia aleoko amin'ny latsinainy satria aleoko tsy mihetsika eo Jerosalema aloha mandra-paninina eo any miandry ny teny fikasan'ny ray eo any miandry hoe zao atao an'io zao ny atao amin'io zao no teneninao eo anoloan'io zao ny faly zavatra ataonao ao anatin'io fa aly be mihitsy mila nary mandroso be neny dia mampirisika be ny toriteny tsaratsara ny toriteny mahery fo be mihitsy neny mirany mbola ho avy koa ny anjaranao fa mandrosoa halleloia dia tsy mihetsika teo Jerosalema Jesosy ny teny an'izany any zany hevitra toroko anareo aza mora mikoropaka misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana misy fanapahan-kevitra tokony aza maika miandry tsara hoe inona ny toro lalanao Andriamanitra inona ny tolotsainao Andriamanitra halleloia dia miandry teny fikasana halleloia baiko ngezabe zay dia marahantsika izany
de iandro teny fikasandray zay efa renareo tamiko izy andily fadimy fa i jauna no batisana tam'rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy zao aloha voalohany indrindra amin'ny pentecoste tsika hanao fety be mihitsy fitaombavaka be mihitsy zany pentecoste zany indrindra ho atsika ao anatin'ny ao anaty zoom ao fa tena isy fanosorana be mihitsy amin'io amin'io moa amin'ny fahasivy volana Mai fahasivy volana Mai angamba izay raha tsy diso ny pentecoste atsika amin'ity de zao zany tiako lazaina anareo amboariny programanao amin'io andro lahady ny pentecoste andro lahady foana ny pentecoste ara-baiboly de tena isy fanosorana amin'io raha efa déconfiné ary tsika amin'io mety tsy haitsika mihitsy mbola voalahatra Andriamanitra fa possible mety iona mihitsy tsika zay afaka miona amin'io misy fotoana zao tamin'ny Rahalatojo Jonathan Anabaviana Rahatahiry taty aminay tamin'ny fanosorana de io koa amin'ny pentecoste io tena tsara zany hoe miara manao fitombavaka mivory takany tamin'ny andro mpianatra nefa moa tsika efa amataonany be dia be fa zatra ny hoe en ligne teto fa raha misy fotsiny fotoana mety afahantsika tsy haitsika zay mbola lahatra Andriamanitra de mety misy fotoana ataontsika zay ionana amin'ny fahafinaritra afinaritra zany hoe samy tena eo vanginy fanahy masina eo ka satria tena hoe batisan'ny fanahy masina tena ozy Jesosy hoe Jauna no batisana eo tam'rano fa ianareo kosa atao batisan'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy amin'ny andro pentecoste io mbola esaka momba an'io tsika rehefa lolohan'ny pentecoste fa zava mahafinaritra zany hoe mandray batisan'ny fanahy masina ianareo mbola tsy ndray batisan'ny fanahy masina indrindra ianareo efa vita batisa izay efa ohatrany tsy teoko tsony izy taminareo tsy vita batisa amin'ny fanahy masina efa tratra efa nandray batisa amin'ny fanahy masina daholo nareo fa amin'io koa tsika mbola tena ho feno tena hoe ho difotry ny fanahy masina mihitsy tsika amin'io fotoana io de tsy naveran'i Jesosy niala teo zareo koa zay tafangana teo de nanontany hoe tompoko am'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely teo zany mpianatra de efa nanomboka te tonga ve farandro Jesosy androany ve tonga ve ny farandro androany ve ny ampodinany fanjakana ho amin'ny Israely fa io kosa izy tsy anareo no alalan'ny andro na ny fotoana zay efa tondren'ny ray amin'ny fahefany ihany andiny ny fahavalo fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany alleloia amen ry havana zao ny tenin'ny ten'Andriamanitra nanontany mpianatra hoe zao hoe fotoana ameranao ny fanjakana amin'ny Israely tapitra hatreo hoe ny zavatra Jesosy ny tena marina misy zavatra ray manomboka ary hoe ny tena marina raha azotsika tsara zany zavatra teny Jesosy zany de misy zavatra tena hanomboka eo tsy mbola farany io ny dian'ny mpianatra de tsy mifarana tamin'ny fiakaran'i Jesosy fa ny tena marina eo vao hanomboka ny dian'ny mpianatra raha azotsika tsara zany zavatra teny Jesosy de zao eo va tena manomboka ny asa fa misy asa anankiroa samy atao alleloia aty mahafinaritra be ty mieritreritra an'ity zavatra ity ny mpianatra andevirahan'i Jesosy andeha hanao asa raha miandry an'le pentecoste zany ianao aza mitsambikana alohan'ny baolina ho ny fomba fiteny fa miandry an'io andron'ny pentecoste io tsika ny mpianatra zany nasen'i Jesosy ho irahan'i Jesosy fa ao aorianan'ny pentecoste mba ho feno ny herin'ny fanahy masina aloha ny olona ray rehefa feno herin'ny fanahy masina de tsy ohatran'le teo alohatsony fantatry Jesosy fa rety mpianatra reto mbola marefo Jesosy raha teo andeha hiakatra de tsy navelan'i Jesosy nanao hetsika aloha na inona fa zao zatra tenen'i Jesosy de zao azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo de hitanao le hery zay niraisinao anatin'ny fandraisana ny fanahy masina iny am'izay andeha ho an'inona ary ho vavolombeloko iny am'le hoe vavolombeloko ohatry hoe témoin de Jéhovah zany fa tsy témoin de Jéhovah vavolombelon'i Jéhovah mantsy zareo fa eto anao tena ho vavolombelon'i Jesosy ho vavolombelona zany hoe hoiraka ilaza fa misy Jesosy anaporofo amin'ny olona ho vavolombelona hiteny hoe zay nahita ny tompo zay tena nanana sitrana izy
tena nampahery izy a tena nanao fahagagana izy a ary manana teny fiainana mandrak'izay izy alleloia ho vavolombelona zany hoe ho irahana ankalaza ilaza hanamarina ampiorona fa misy jesosy a velona jesosy ary manjaka jesosy ary tsy nangalariny mpianatra zany ny fatiny tsy hoe maty izy nangalarina ny fatiny fa tena niakatra velona tena nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra zany ngeravana malala asangeza-be misy olona ndray diso fandray an'le hoe anao asa lehibe noho zany ary izy tena marina de zao nanasitrana jesosy a de nanasitrana petera nanangana amin'ny maty jesosy de nanangana amin'ny maty ry petera fa ny mahavariana de zao hoe anao asa lehibe noho izany ary izy ny asa ataoko no ataoko koa ary anao asa lehibe noho izany ary izy de ny olona mieritreritra hoe anao zavatra mbola tsy vitan'i jesosy mihitsy ny mpianatra lehibe noho izany le lehibe noho izany io tsara fantatritsika fa resaka fahasarotana io ny asa lehibe a ny asan'i jesosy izy tena no nitoriany fa ny asan'ny mpianatra mafy be ny asantsika mafy be mahatonga ny asantsika mafy be a ka nahatonga ny jesosy teny anao asa lehibe noho izany tsika lehibe zao asa ataontsika izao a na ny anazavanitry petera sy ry jakoba sy ry jaona fotsiny ary amin'ny olona fa tsy nangalarina zany ny fatin'i jesosy fa tena nitsangana jesosy na resy fahafatesana na ny andresena lahatra ny olona zany de fa asa ngeza be zany tsy mora ngiravina mandresy lahatra olo loatra zany e raisinao fotsiny zay eto e zay eto amin'ny fandarana eto zay mivady fa zay ngiravina tena resy lahatra fa asa lehibe no napetraka andriamanitra aminay e zafady fa miditsoka ny maso tena asa ngeza be zany hoe mamerina anareo ny fahamarinana efa teo hitanao io resantsika isan'andro nareo reto manamasina tena reto zany ke reto jesosy tsy nitory an'izany tsy nandresy lahatra ny olona tam'izany e satria ny olona nge tam'izany tsy nanao pataloha e ny olona nge tam'izany ny vehivavy tsy nanao mini jupe ny jiosy nge efa nanam-pahamasina fa nefa mbola tam'izany de efa nisy ny vehivavy jangy ny vehivavy jangy iny nge revana tsy hoe nanao reny tako kenatra reny fotsiny izy na de teny an-dalana e fa normal any izy fa any amin'ny takotakony izy miaraka amina lehilahy maro de vehivavy janga ny anarany riavana asa lehibe nge ny faropon'andriamanitra am'izao fotoana zao ny teny aminareo fotsiny ranapa hoe firy aminareo zao mba ny teny aza manao pataloha tsony nareo fa firy aminareo mba nanaraka an'izany de verinareo fa mora moa niteny an'izany aminareo sarotra zany nefa ry petera zao tsy niteny olona an'izany satria ny olona teo andry petera tsy nanao an'ireny tsisy an'izany tam'izany ry petera zao a ry jesosy tsy niteny tamin'ny olona zany nareo aza mihinana biby maloto fa tsy mahatonga antsika ny an-danitra reny satria ny olona teo tsisy ninana an'ireny fa itsika zany le mamerina ny maro amin'ny fahamarinana mafy be iny ary za resy lahatra fa zany ny tenen'i jesosy hanao asa lehibe noho izany lehibe noho ny asa nataon'i jesosy ny asa ataontsika am'izao fotoana zao tsy any am'le hoe fahagagana hoe andeny ambondrano be dimatsy ohatr'izany ry david copperfield le mpanao mazy malaza be de zao mamaky ny muraille de chine izy hidefian'i jesosy ny tiany atao amin'io be de be mpanompo sampy mandeha ny ambony rano ary zany tsy tokony anaovantsika hoe tsika mpanompo rano de hiezaka anao zavatra ohatr' zany de hiezaka anao hoe tsy renge ho ary havana marary e ohatra hoe miverina kely am'izay foana ny teniko tsy rena nge ho ary havana e sotra nabavy andonina ry ataontsika io be de be tsika nareo pastera de manao zavatra ohatr' zao nareo manao an'le zavatra nataon'i jesosy hoe mahafantatra ny zava-mitrangy eo amin'ny fiainan'le olona tahaka an'le vehivavy samaritana teo amin'ny fatsakana le fantatry jesosy daholo ny aminy manontolo hoe anao nge tsy vadinao reo efa iny be dehibe nanambady ange anao e sy ny sisa zany hoe fantatry jesosy tsisy niafina taminy ry Natanaela mbola tsy tonga teo amin'ny kory de fa hita ny teny ambany aviavy ianao nge ozy izy Natanaela ianao le israelita tsisy fitaka hoay efa fantatrao nareo ke mbola tsy teto koa ianao de fa mbola tsy niaraka tamin'ny jaona koa ianao de fa hitako ianao izy tery ambany Filipo de hitako ianao tery ambany aviavy zany zavatra tsotra zany ary jesosy raha ny teny momba ny vehivavy samaritana io
de zao izy jesosy eliny teo tsy teo maso mpianatra akory fa io no alain'ny pastera tahaka am'izao fotoana zao de le mitanao le mitantara fiainan'olo mamina viny ianao a misy olona ohatr zao any a ie pastera de ianao io a fanamboro mihitsy anao a de misy olona any a ny anaran'y olona io a Jean Ba ohatra mahin'olona hoe Jean Ba izy zany way olona anadahako zany de izy io a ohatra manambadany kalazaniny ie zay mihitsy de fiainan'le olona zany avoakan'ny olona eo ka iny a tsy reny le asa lehibe hoe zay nataon'i Jesosy de ataontsika ary Jesosy tsy nanao an'ireny Jesosy manam-pahendrena fa tsy ohatr' zany fiainan'olona pastera ny atao hoe pastera ianao zany a ohatrany hoe confident an'iny olona iny ianao mitana secret an'iny olona iny ianao amena tsisy antony mihitsy zany ry havana malala ny anareo zay mpanamonjy ny fotoam-bavaka ohatran'izao hoe eo de atao miaky eo mason'olona eo fiainan'le olona tsy fivavahany zany ny tena marina pastera ny tokony anaro ny farak'izay anarona tsy afatany fa amin'ny pastera sy le olona zany eo zao ohatra mitantaraniko teto amitsika teto misy olona vehivavy tena mpivary tena mihitsy izy ka tsy fantatro nke zany izy izy mpivary tena zany fa izy tena tena tamiko zaho izy tena mpivary tena mihitsy ny aza miresaka aminao io de za ve de tena eto ianao io mpivary tena ianao marina sa diso de ina tena marina ihany fa diso e manala-baraka olona zany tsy reny zany le asa lehibe de tsy fiezahantsika manao zavatra hoe andeha ambondrano tsy maintsy mandeha ambondrano fa no asa lehibe noho Jesosy mitondra inona le izy ny asa miandry atsika de tanjona ray foana hitondra an'le olona hoan ny an-danitra mifantoka am'izay foana zany ka za zany zao raha ohatra zany za nao defi aminareo za andeha ambondrano ampisiko aminareo momba an'Andriamanitra de misy tombotso inona ho an'Andriamanitra moa mahitana mandeha ambondrano ary Andriamanitra tsy alaina fanahy ohatr' zany hoe hitanareo tsara le hitanareo fa mpanompon'Andriamanitra andeha ambondrano mety latsaka eo ampaparaka eo Andriamanitra tsy fanaovana zany Andriamanitra tsy mila amin'ny fotoana ilaina ny defi tena ho atao zany alleloia fa tsy hoe zava-sangisangina ohatr' zany ka tsy zay le asa lehibe ny asa lehibe de le manao na de zay fotsiny arô fanaporofondry petera amin'ny olona fa tsy maty zany tsy nangalarina zany fatiny Jesosy tsy maty Jesosy fa velona asa lehibe zany ny nampitsanganana zany hoe finoana kristianina zay finoanany Jesosy Kristy asa lehibe zany de araka ny teniko taminao asanay zao asantsika ty arina amin'ny ary ny asan'ny apôstôly ny andro farany ohatrohatra atsika zao zany de tena asa lehibe jereko firy taona zao naovana ty fandaran'ity ny tenenana anareo ny amin'ny fahamasinana ny amin'ny fahamarinana ny amin'ny didin'Andriamanitra rehetra betsaka aminareo nke mandalo eo fotsiny de ana tsy mankato tsy mananina zany nareo rehefa sina fivadikanina tonga nareo rehefa sina Gilgala tonga nareo fa le didin'Andriamanitra tsy mety tafiditra anatinareo mihitsy asa lehibe zany firy fotsiny zao nareo tena mba tafiditra am'zany tena sarotiny am'zany eto fa zay tsy kivy nefany satria zao zay ny rahan'Andriamanitra efa feno ny fanamasina de zao ny rahany ho vavolombelony tsy eto ihany tsy tany Madagasikara ihany zay nge ry havana malala teneniko anao foana zay efa nitoriteny toerana marina fa nefa nitorianay teny ary hovain'Andriamanitra foana io satria teto Petera de nitenenina vavolombelona any a Jerosalema erany jody zany hoe tsy jody ohatry ny hoe analakely zany de tsy eo amin'ny gara ihany fa erana analakely erany jody porte nge zany ry havana erany jody sy Samaria dondomy daholo ny trano any Samaria fangambo zany hoe hatrahany amin'ny farany tany asangezabe zany afatry Jesosy mialohan'ny akarany zany ary zao za ty teny aminao any amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo mbola miteny mihitsy ary Jesosy nge vakitsika Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy amby folo zao ny tenen'i Jesosy fahavalo amby folo Jesosy nanantona de teny taminy hoe efa nomenany fa efa naritra ny an-danitra sy ty tany ko mandehana anareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro za momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga amin'ny fahatapenana zao tontolo zao asa nge zany asa nge zany asa be zany andehanao mpianatra amin'ny firenena rehetra
asa zany a anao asa lehibe noho zany izy asa lehibe zany de sao tsy nandehatra any amparan'ny tany fa nampiofana mpianatra natao de anjara mpianatra zay manao hatrany amparan'ny tany halleloia aza diny jerosalema jodi samaria fa mandeha anatra any amparan'ny tany zay mivady manokana isoranay an'andriamanitra mapetsaka ny sehatra nitorianay teny a za efa mpitory teny teny amin'ny tsena itao manaraka tsena rehefa talata de makina talata ny volon'ondry rehefa tsena aiza de makaiza zay mivady mpitory teny tao amin'ny fitsarana tao taloha anosy indro isan-kerinandro zay a miditra ao amin'ny fitsarana de mitory teny am'ireny le gadra lava reny le ijiakatra fitsarana reny rehefa laka misy alina mitory teny a eny Analakely Beoririka Indra Tsaralalàna Conforama Tsaralalàna eo amin'ny 13 mai eo amin'ny glacier any Analakely daholo zany a eny amin'ny Sarim-bavy eny Antaninarenina Jodi Jerosalema eran'ny Jodi Samaria hatrany amparan'ny tany mitory tamin'ny radio zay tany anatin'ny fiangonana izany mitory any anaty fiangonana mitory any ambany vohatra manao tafika masina halleloia mitory hatrany anatin'ny tokantrano tena farahidiny any mitory hatrany amin'ny tokantrano farak'izay tena mety koa halleloia amen tsika irahan'andriamanitra tsika ravana malala ianao io koa irahan'andriamanitra ianao ary zava-dehibe tamin'i Jesosy no niteny an'izany zao ravana malala zao aloha no vakitsika le tenin'andriamanitra ny teneny anabavitsika teo ary efa nilaza zany Jesosy de nakarina ary raha mbola nijery ireo de nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy variana ny mpianatra ary raha mbola nijery izy ireo de nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy de tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy roa lahy teo ankilany ny akanjo fotsy nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ireo iny Jesosy napiakarina niala taminareo iny a ho any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka nahitanareo azy ray niakatra tany an-danitra misy zavatra mitranga eto hitanao teo zany Jesosy niteny de niteny tamin'ny mpianatra zao a ndanareo a atao vavolombeloko okanareo vavolombeloko a ndanadolo any Jerosalema any Jodi eraky Jodi Samaria hatrany amparan'ny tany torio a Petera zay nandidiko anareo a hitanao le lesona nomeko anareo le fampianarana iny tena torio amin'ny olona zay vao tena makatoa an'andriamanitra ny olona zay a aza vela manaonao foana aza vela kivy ny olona tena hoe aza matahotra ohatra zany de niakatra am'zay de teo mpianatra variana hoay ahoana zany de nitairina lehilahy anankiroa izy anjely reo ina nijanonareo mandiana aza variana ao nareo fa mbola ho hitanareo ihany izy fa mandehana fa misy zavatra napetrany taminareo misy asany sokatra teto ry havana malala ary zao Jesosy niala teo tsy andeha hipetrapetraka ary mpianatra ny rana teo tsy andeha hipetrapetraka fa samy nandeha amin'ny asany avy halleloia ny mpianatra andeha eraky Jerosalema sy Jodi Samaria hatrany amparan-tany anao vavolombelona hitory an'i Jesosy hitory ny fampianarana kristianina ananatra ny olona hitarika ny olona anasitrana ny olona amany fatoran'ny olona halleloia fa Jesosy koa hiasa samy manana azy ny asan'i Jesosy a Jaona 14:12 vao vakiny anabavitsika teo zao ny tenen'i Jesosy Jaona 14:2 raka vakitsika ny voalohany Jaona 7:1 ny soramandry hoe nampinonan Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny ilazany azy ny amin'ny fanahy masina halleloia zao ny teniny hoy izy Jesosy aza malaino ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho ao an-tranony raiko a misy fitoerana maro ary raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo a ary andeha amboatra fitoerana ho anareo a de ho avo indray ka andray anareo ho any amiko ary izay toerako itoeranareo ary fantatrareo koa ny lalina zay alehako zao zany ry havana malala ny mpianatra eto a andeha hatrany amparan'ny tany de zo mpianatra tena be da be zany asana izany Jesosy be
betsaka any ralahy zany rehetra ny aparany-tany zany a firenena rehetra ny atao mpianatra ahoany zany ralahy ataovy mpianatra o firenena rehetra hoy izy le matio vavara am'roapolo teo a tsy adinonao zay a ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manaova batisa azy amin'ny anarana ray sy ny zanakary fanamasina de mampianara azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo asa be zany ary efa asa be zany de zao jesosy koa nefa tsy nandehananao asa kely ny asan'i jesosy koa be dehibe le jaona vakitsika teo ny asan'i jesosy koa be dehibe any an-tranony ray a misy fitoerana maro misy fitoerana maro be ary reo maro be reo tsika any a tsy misy sezana tsy misy sezam-piangonana any zany le seza lava be de samy mipetraka eo daholo fa tsika rehefa any an-danitra samy manana ny fitoerantsika avy halleloia samy manana ny fitoerantsika avy tsy sarababem-bahoaka tsy sezana sarababem-bahoaka tsisy efatrefatra na telotelo any ambony taxi be zany ary tsisy seza volamena fa ny any a de tsotra samy manana za manana ny fitoerako mirana lala manana ny fitoerany rolianisy manana ny fitoerany i kodaleoni manana ny fitoerany samy manana ny fitoerantsika tsirairay avy ary makany an-danitra tsy hoe zay mivady a mitory eto a de zay mivady miaraka any na mandeha mitory mampina de zay mivady miaraka any fa samy miezaka ary ny olona tsirairay avy de samy anamboarany jesosy seza ho anazy tsirairay avy tsy misy misisika any ary mandeha makany mila misisika halleloia misy za hoe zay andeha anboatra fitoerana ho anareo zany hoe jesosy zany niala teto andeha hiasa nefa jesosy fa itsika koa ny mpianatra koa nametrahany asa jesosy tsy tia tena ndanareo miasa fa za atory hiakatra za andeha ho aiza andeha amboatra fitoerana ho anareo hiasa ho anareo a fa zao ianareo miasa ho ana halleloia io ry havana ohatrany karazana ohatrany hoe échange de service io ohatrany hoe za manao zavatra ho anao de anao mba manao zavatra ho ana halleloia ry havana za no any teteny amitsika rehetrarehetra jesosy maniraka anao io a aza matahotra ianao fa jesosy koa miasa noho ianao zany mahatonga tsika tsy afaka mpitambo mihitsy hoe zany jesosy a atongan'izao de ataoko nytoriteny androany izy efa manao ny sezako any ambony any manao fitoerana ho anahy any ambony any ahoana ny afahako mijanona tsy miasa eto ry hava nefa fanamboarana ny momba any ambony any tsy mitsahatra ary jesosy tsy verina raha tsy vitany tsarany any ary za mihny fa efa vitany any manatsara isan'andro sisany ataony finition sisany ataony tandremony sezanao ka efa vita ka ho esorony eo amin'ny toerany nisy olona nahita fahitana hoe tany an-danitra izy a de mahita seza 12 de ny anankiray mioaka amin'ny tany de io seza io sezan'ny jodasy sezan'ny mpianatra 12 efa vita tao fa ny jodasy efa vita iny a fa mioaka amin'ny tany ohatr' zao zay ny fahitan'le mpanompon'andriamanitra ahoana moa tsy ampitombona an'izany ka efa namboarina angerana tamin'ny fidianan'i jesosy ny mpianatra ange de efa namboarina ny seza tao an-danitra tao fa saingy efa vita fa naongana oka tsy ho iongana ny sezatsika sanatria ane zany fa misy seza miandry anao any ambony any misy toerana miandry anao any ambony any zany mahatonga atsika tsy kivy tsy tokony ho kivy halleloia tsy tokony hijanona amin'ny fanaovana asan'andriamanitra za misy fotoana eto amin'ty toerako eto am'izao misy fotoana tsy salama indraindray ohatra na reraka be fa za rehefa na tena matoa zay manajanona ty fandarana ty de efa tsy fa mety hoe miankina amin'ny connexion na mety hoe tena tsy tato an-trano zay na fa raha mbola azoko atao za mitsikitsiky lava hitanao misy fotoana tsy salama ihany indraindray a reraka na ndray marary ny andohako misy fotoana tadidinareo ngamba teto a tam'izany mbola hafa ny lumière atsika teto de narary ny masoko de nao nisy fotoantsika misy projecteur no nandefa zavatra de sary mihetsika ny tao ariana tao de tsy tatiny masoko le izy de marary misy fotoana tena marary masoko de manao fandareta marary be mihitsy ny andohako de na fiteny koa tsy ataoko miteny mafy de hoana ry havana marary ay totsy de tsy mahazo miteny zavatra mamavalintiny ohatra marary be ny lohaka raha midirodiro miteny zavatra bertsava to de marary fa mamavalintiny maholo faly izy zany zao tsy mankarary any
raha zany amony laurence raha koto le rakoto arotsotsa de efa makarary andoha kôdaly eony zany tena marary be ny andoha fa elisa tsy ara zany zao mba tsy makarary ny andoha tam'ireny fa zao ataoko foana satria zao ndray koa ny zoko koa manao foana ao ambony ao manao ho anà foana miasa ho anà foana alleloia ao ambony ao amena ary zao ry havana malala io sezanao io a io fitoerana namboarin' jesosy io a andeha amboatra fitoerana ho anareo a ianao io zao tery ralibenja ery karaka i mami zany koa zao tsy makarary andoha tam'ireny fa ry kôdalo tena tonga de mahararo aty amin'ny hitanao iny amin'ny sisiny loaka io vao mitotototona amin'ny teny zavatra nanira ry am'ireny atao iran'ny malefa defaka mihitsy narary tam'ireny misy fotoana diny mari tonga de marary fa tsy maintsy any amin'ny mafaly alleloia mami ajantsika eny amin'iny zao andriamanitra mamboatra fitoerana ao antsika ary zay no mahatonga antsika nyteny teo any amin'ilay hoe tojo mikaela makarary tojo makarary rolianisa zany zao tsy makarary andoha zany alleloia tahidinareo zao zay a zay mahatonga antsika hoe any amin'ny apokalipsy a vakitsika teo so nge ravana malala eo amin'ny seza fiandrianantsika eo amin'ny sezatsika any ambony any de efa samy misy ny satroboninahitrytsika eo ianao io a mandeha de misy zavatra tsy hitany masonao fa misy eny aminao ary mahitan'io a de ireny amin'ny rivotra ihany fanahy eny amin'ny rivotra andriamanitra mahitan'io a fanahy masina mahitan'io a ny anjely mahitan'io a jesosy mahitan'io a fa ny devoly koa mahitan'io de misy satroboninahitra eny aminao eny hoy le ten'andriamanitra ny apokalipsy toko fahatelo ny faraka ambin'ny folo ho afaingana tany mafy zay ananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao amin'ny fotoana misy maky ny satroboninahitra ao iny tsy tananao mafy de voalasy ny satroboninahitra ao iny de very anjara ianao ambony ao le sezanao mahoaka raha mbola eo aminao ny satroboninahitra ao mitoy ny fanaovana ny sezanao ao an-danitra ao tianao very havana ny asa amin'ny fiainanao tsy mitsahatra ao an-danitra ao minao fa tianao zany a aza mba hatsahatra ao ihany koa alleloia ny asa ataonao an'andriamanitra za misaotra anareo ato amin'ny groupe zay maresy manao asan'andriamanitra ny vavaka fanomboana sy ny vavaka firenena de misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra amin'ny fotoana ianao vonina ny anomboka hivavaka ka tsy hoe androany anao manavavaka fanomboana eto amin'ny andramoka izao a de rehefa avy eo ianao a manao kidaradara eo amin'ny facebook manao fitanjahana sy ny sisa eo de tsy mety fa rehefa vonina ianao misokatra ho anao zao fandaran'izao manao asan'andriamanitra ny mpitoro teny any eto no misy condition mila vita batisy ianao a ary mianatra tenin'andriamanitra alleloia fa vavaka fanomboana sy vavaka firenena zany ny etomboandreo ankizy ireo renabavinao eli fanto zao a to de efa teneko renabavy marizao nabavinao eli fanto zao a fanto zao a anomboarantsika plasy misy plasy menazy ao amin'ny terinandro ty fa hivavaka izy fanomboana asan'andriamanitra nge zany naiza misy anao ny asan'andriamanitra koa tsy mitory teny eto ihany fa asan'andriamanitra na fampahirezanao ny olona any asan'andriamanitra fitondranao ambavaka ny olona nareo amin'ny intercession asan'andriamanitra ataovy aza mitsahatra ry havana mahatonga atsika tsy tsahatra de ao ambony ao misy asa tsy mitsahatra ao atsika fa tena amitsika androany manao hoe betsaka ny asa miandry ary jesosy ry havana rehefa niteny amin'io zavatra io de hitanao mihitsy hoe mainka misy zavatra mainka ndanaingana raha jesosy natokana natosika ny olona izy raiky amby folo mirahalahy ndanaingana ataovy ny asako fa za hitanareo antaoko aingana ny asako alleloia misy zavatra ray ataonao an'andriamanitra eto mety tsy mahazo valiny zany ianao eto tany nefa koa teneniko anao fa andriamanitra tsy anadino anao misy zavatra tsara ataonao an'andriamanitra de tadeko misy valipiti arotsak'andriamanitra anao nare mety zavatra tsapain'ny tananao mety fitahina vola valimbavaka arena sy ny sisa
fahasalamana zava-dehibe sy ny sisa fa mety misy zavatra koa tsy voatery hitanao fa misy zavatra arotsak'Andriamanitra fahasoavana eo aminao rehefa misy zavatra tsara ataonao an'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra zay nge mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny tsy ho foana tsy akory ny fikerezanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Alleloia. Misy valiny daholo ny zavatra ataonao io na mety mirotsaka hitanao eto tany fa indrindrindrindra ny tena tsy mitsahatra de zao ny valiny ao ambony ao ny seza amboarina ho anao ny fitoerana amboarin'i Jesosy ho anao ry avako malalako. Zany zao asan'Andriamanitra zany teneny efa asan'Andriamanitra mifanamasina tena sy mifankatoavana azy de efa asany zany. Alleloia. Atombo eo aminao aloha ahoana marina moa ny ahafahanao miteny amin'ny olona hoe tandreminy ohatrany hoe faritsinao tsy hitandra atombo eo aminao aloha fa zao ny zavatra azo antoka hitanao za manao asan'Andriamanitra io zay mivady mba manao asan'Andriamanitra kely io ny anay de zao eny hoe tsy voatery hitanay maso ete mirotsaka eto aminay ete isaky ny manao fandarina zany zany de misy vola midina avy any an-danitra hoe fitahina be tena ohatra zay ekena fa tahin'ny tompo isika fa ny valim-pity atsika tena tsy mitsahatra ary tena ho bodijinjay tsika de araka ny teniny anam-pahaviany valim-pity ao an-danitra. Ianao miasa eto niara-niala ho atsika Jesosy niakatra ho aiza hiasa ary ianao niala teo mpianatra ho aiza andeha hiasa ary ianao miala izy ianao velona iny io averiko ny teniko nareo marary reo zao fotsiny teneny za Jesosy raha velona eto de hanompo anao raha ohatra Jesosy tenina sitranonao am'teride de andeha hanompo anao fa teneko anao mbola vitso ampiasa nefa mivokatra betsaka fa ianao raha manao asan'Andriamanitra ny valin'io isan'andro zay asan'Andriamanitra ataonao ao ambony ao misy miasa ho atsika ao ambony ao mijery ny ataonao de miasa ho anao ary zao vita zay ataony ao vita ny anao tety iverina izy aninona akanao ho avy Jesosy tsy ho ela de ho avy Jesosy samy andray ny valin'asany isika ekena fa mety tsy ampitoromaso tsika manao zao fandaran'izao isan'andro ekena fa mety lany ny herintsika manao an'izao isan'andro mety lany fotoantsika mety tsy fantatro mety mandeha mihitsy ny lany mihitsy mety mandeha ny arabola sy ny sisa tsy olany zany ny zavatra pahirezako anareo de zao ho avy Jesosy ary izy ho avy io atsiaro ny nataotsika aza manokana rehefa nao ambony ao ekeko fa tsy tonga tahaka ny endry Paoly sy Petera ny any mba varosoako sarotra be zany tsy azo ifaninanana reny aza misy famba misy kely eo ianao koa manombo manao fa misy ho anao ao ary misy fitoerana amboarina ho anao ary tsy avela ho isy androbaka satria natokana ho anao ataovy ny asan'Andriamanitra ny zavatra ataonao voalohany de zao halleloia tsy ampitoromaso izy anabavy tena tsy ampitoromaso aloha tsika ny zavatra ataonao voalohany de zao ianao aloha manao any ianao amboary aingana ny momba anao sao ho diso fanantenana Jesosy alahelo tsy ho tafakatrano kory ianao raha ho avy izy raha ho tonga eny aho izy Jesosy moa hita finoana ba ianao nge le finoana mila mijoro halleloia de aorianan'izay miasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra miasa ndao tsika hitondra an'le olona be dehibe anamboarina seza ao ambony ao fa ny anao efa milamina raha ho avy Jesosy efa vonina venao amin'ny fondrinao sy ny fanahinao ary vonina venao hiasa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany am-parantany miandranao rehetrarehetra eo andaontsika hanompo an'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra irery any mbola hiverina Jesosy akatsika izy samy mahery daholo. Amen. Halleloia. Dao ataontsika izay zay ho voninahitra Andriamanitra. Halleloia. Dao ary ho afaingana ary eto amiko ny famaliko mba maliko ny olona rehetra araky ny asany izao no ary fahasonika ny fiantonana sy fiafarana. Amen. Jesosy efa akaiky izy tsy arotry itsoa iseho eny an-danitra ambony
aiza hoaiza ianao amizay amizay sotra jesosy any ary am'zany ho avy isireny amin'ny raha hoanimanitra jesosy ary nofo rehetra hita azy eny faritra am'izay nandevina azy ny tany sy lanitra ho levina hoy jesosy fa telo tsy mba ho levina fa tsy maintsy ho tantera ary tsy maintsy ho avy aiza hoaiza ianao efa kaiky jesosy any manina jesosy any efa tobotrany any iverenako indray efa niomana veana Hallelujah. Sotra jesosy
endry havana malala atsika tonombavaka zany iry zany dia hitentsika hoe Jesosy zay koa tena miandry anao zay Jesosy. Halleloia. Iandry an'Andriamanitra tsika ravana ary teteny aminao hoe mila miasa koa ianao, mila miasa koa tsika fa ny asa zay ataotsika ingery havana malala azotsika atao tsara zany ary miantoka ny mandrakizay atsika zany. Halleloia. Taky ty ahoana ny fanaovantsika ny asan'ny nofo tsika ry havana ataotsika tsakany sy andavany mihitsy satria miantoka ny fiainantsika eto tany, miantoka ny fiainan'ny zanatsika, miantoka ny hanina ho anitsika. Fa tadideo fa ny asan'Andriamanitra zay ataonao dia miantoka ny mandrakizay ianao ary miantoka ny fiainanao, miantoka ny fiainanao manontolo, ny mandrakizay ianao mihitsy no voakitika ary ny mandrakizay ianao mihitsy no voaomana ao anatin'ny fanaovanao asan'Andriamanitra. Koa mahereza sy matanjaha manolora tena dia tena eo ny Jesosy miasa kokoa Jesosy any asanao ho ataoko fantatro fa miasa ho anahy ianao. Afaka miteny mihitsy Jesosy le fitoerana ao an-danitra ao mba ataovy azadinonao, ataovy amin'ile metimety Jesosy. Halleloia. Fa ho ataoko tsara ny ianao aty. Halleloia. Miala eto ianao ry avy nahazo antoka ny ho avinao fitoerana mahafinaritra dia mahafinaritra ny ianao ho tahin'Andriamanitra ny ianao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity ary makasitraka ny amin'ny fitiavanao anay, makasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay ataonao misaotra ny amin'izany teninao zany. Misaotra satria voaraina indray ny afatra tamin'ity anio ity, voaraina indray ny afatra tamin'ity anio ity ary dia tafalatsaka amponay fa aizay tokony miasa ho anao, tokony miasa ho anao, manao ny asanao. Halleloia. Tompo omeo hery izay, omeo hery dia omeo fahasahina, omeo fahazotoana dia tafio ny herinao anao ny asanao, hiantoka ny fanamboarana fitoerana ho anay ao ambony ao sady mitahiry ny ara-panahinay ny anomananay ny mandrakizay anay. Misaotra Jesosy andreto zay tsirairay avy vonona izay manolo tena hanao ny asanao, manolo tena hiazakazaka Andriamanitra ary andeha zay anyrahanao anay na Jerosalema, eran'ny Jodia sy Samaria na hatrany aparan'ny tany. Andeha zay taiza moa zay ny ainga Andriamanitra, taiza moa zay Jesosy ny ainga fa tsy nataonao ny ainga tany amin'ny tsy nisy ve ary notetezinay raha mbola toerana azonay hanambarana anao fa zay efa nanolo tena ho vavolombelonao. Naiza izy hitondranao Jesosy dia zay andeha foana zay dia hitory foana zay dia zay nasianao manay dia asiana hitandreman'ny olona, zay nasianao zay didinao nasianao ny tiavinay dia ataony hotorinay amin'ny olona, ho tiavin'ny olona Jesosy ary ny lalana alehanao nitondranay ny alehan'ny olona Jehovahandriamanitra. Jesosy malalo misaotra ny amin'ny fitiavanao dia omeo hery ho tahinao foana anie ny fandarana zao Jesosy izay mivady ny akiradio ilay mpiara-miasa ny mpijery ho tahinao naiza misy azy ireo ninona ataon'izy ireo. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra satria fantatro fa tsy manary anay ianao, fantatro fa momba anay ianao, makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra dia era ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa nao hatramin'izay dia anao ho mandrakizay. Zay rehetra sy voalazaka ianao malala ny masoary dia vosy tany dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy. Halleloia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena dia atao mpandrotsika navavitsika Soameva avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anavavy Soameva.
Tariny tompo pastera, tariny tompo atsika menaka. Iaraka mivavaka asika. Andriamanitra tomponay io, midera sy misaotra anao zahay tamin'ny alina mangina zao fa navita fandarina soamantsara. Misaotra anao zahay fa natrehanao Jehovandriamanitra ny fandarina izay nataonay teto. Narovanao ny connexionnay Jehovandriamanitra fisaorana be dia be anao Jehovandriamanitra iray io. Tsara anao Jesosy malalo, nihaino ny toriteninao zahay ary nanovy ny hery ny fitoriana ny fankasitrahana aminao Jehovandriamanitra iray io fa nihaino ny teninao izay nambarany mponomponao hoe efa akaiky ny fiavianao Jesosy malalo, efa ho avy anao Jesosy malala o. Ity izay Jehovandriamanitra io atao avila misisika ho anan-danitra mba hanina fitoerana anan-danitra izay tsirairay reto Tompoandriamanitra. Hitafy ny satroboninahitro izay Tompoandriamanitra. Anompo anao izay amin'ny asa izay rehetra ny ranao izay Tompoandriamanitra. Anao ny asanao izay Jehovandriamanitra. Anompo tena ho anao izay tsirairay Jehovandriamanitra. Tafiany herinao izay Tompoandriamanitra iray io. Ataonao miavaka izay Jehovandriamanitra satria olona mbo fidinao ho anan-danitra izay rehetra Tompoandriamanitra. Dera sy laza anao Jesosy manalo. Mangatapitaina aminao koa izay Jehovandriamanitra Madagasikara-nay, tanindrazana malalanay. Tanindrazanay Jehovandriamanitra Gasikaranay ny Jehovandriamanitra iray io. Tsy mahantra Jehovandriamanitra iray satria manana anao Madagasikara Jehovandriamanitra. Isora amin'ny fanitrahana zany Madagasikara Jehovandriamanitra. Isora amin'ny aretina zany Madagasikara Jehovandriamanitra satria tsy miafina aminao izay rehetra mandala ao Madagasikara Jehovandriamanitra fa any aminao ny hery Jehovandriamanitra. Ataovy Jehovandriamanitra hibebaka aminao Jehovandriamanitra ny marary rehetra ny voaka malagasy rehetra Tompoandriamanitra satria tsotra ianao raha io raha mibebaka aminao izay Tompoandriamanitra. Ataovy Jehovandriamanitra raha io na ny ireo manana fitondrana ao Jehovandriamanitra raha io ome hery-tanjaka saina matsiro izy ireo Tompoandriamanitra hijerena ny vahoaka Tompoandriamanitra raha io. Lehibe anao Jehovandriamanitra iray io. Any Jehovandriamanitra ny havanay namana rehetra Tompoandriamanitra kasivo amin'ny tananao Tompoandriamanitra iray io. Mba hiverina aminao koa izay rehetra ny anambalanao Jehovandriamanitra iray io. Ataovy izy ireo Tompoandriamanitra mba hanompo anao kasia mba hifikitra aminao izy ireo Tompoandriamanitra. Misaotra Jesosy malala fa ataonao ditikazo manimpofona ny lohanao Jehovandriamanitra izay vavaka ateriko eto aminao izay ataonay eto aminao Jehovandriamanitra mba hivaly Jehovandriamanitra iray fa ianao Jehovandriamanitra ilay mpamaly vavaka, ianao Jehovandriamanitra tsara indrindra tsisy tanazalenay Jehovandriamanitra ratsy aminao rehetra. Apetraka ampilatananay Jesosy malala tompony sabata izay vavakanay izay satria ianao Jehovandriamanitra ilay mpanasitrana. Ianao Jehovandriamanitra iray io ilay mpanasitrana ny marary mitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Apetraka ampilatananao Jehovandriamanitra firenenay Madagasikara satria tsisy marombaka ny eo an-tananao raha io. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony sabata angatahako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika ranabavy someva tao anatin'izany vavaka. Ary matsiro be izany vavaka izany, matsiro. Alleluia. Isorana azy izany isorana antsika rehetrarehetra ihany koa izay nandray anjara rehetra teto ranabavy fleur vavaka matsiro be koa tamin'ny fanombohana. Dia ranabavy Roly toriteny mahafinaritra be nafahana rehetra olona rehetra izay mpijery reto isorana ranabavy Roly izany tenin'Andriamanitra izany mitombozitra mitombo fahasoavana. Dia ranabavy Soameva koa isorana tamin'ny vavaka teo. Tapitra fiarahantsika fa ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika koa tsy tapitra nefa satria raha miditra ao amin'ny site web ny Aki Radio ianao dia afaka mare ianao izao toriteny izao foana. Maheno toriteny ohatr' izao foana ianao dia eo foana hifankahenao foana tsika. Mampionona mandahatra ny hira, teny vazaha, frantsay, anglisy, malagasy. Dia ny toriteny koa alahatra io isaky ny adiny telo sika misy toriteny foana. Rehefa avy eo amin'ny ray maraina misy dia amin'ny 4 maraina, dia amin'ny 7 maraina, dia amin'ny 10 maraina. Karapitso amin'ny 10 maraina dia mandeha ao ny toritentsika androany. Raha tsy nahino hatramin'ny voalohany ianao ohatra hoe mbola anao ohatra andrenabavy Erikaraky ianao na renabavy Maolo Falia izay tena hoe ireo ankizy ao amin'ny groupe ireo mbola te hihaino indray rapitso dia afaka mihaino ianao. Dia amin'ny ray amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 alina koa dia mbola misy toriteny hafa. www.andramokaizao.com na dia tapenao fotsiny hoe Aki Radio dia efa tonga dia hitanao izany. Dia mihaino foana ianao andro aman'alina. Tsy tapaka mihitsy ny radio antsika ho voninahitran'Andriamanitra izany. Mbola tsy tonga amin'ny roalandra izao dia rapitsika dia efa eo neto indray. Dia samy hitahin'Andriamanitra, samy mahery
dia samia tahian'andriamanitra dia misaotra nanahitra ny hatramin'ny farany a halleloia amen rapitso a azafady amin'ny sivy fotoanantsika ny ezahana manomboka rapitso eto daholo ny marary halleloia fa izy fanasitranana reto a rapitso samia tahian'andriamanitra samia mahery daholo amen